taranja aikido isan'ny mahazovahana tsara ihany koa ty tarantsy ty eto amintsika ho an'ny club nisy femme manokana dia misy manampaizana frantsay sensei Bernard Labouesse izay manampaizana frantsay amin'ity taranja ity dia tonga matetika eto Madagasikara mampiofana izany club ny femme izany nanomboka ny asabotsy teo ary ny fiafarana tamin'ity fiofanana ity. On continue, on joue là. Fiara-miasa matotra eo amin'ny sensei Bernard Labouesse cinquième dan ny Aikika de Tokyo sy ny club nisy femme ny sampana fitezana aikido Miandrarivo dia mandalo eto Madagasikara indray ty manampaizana frantsay ity. Nanomboka ny alatsinainy teo ary ka hatramin'ny omaly asabotsy dia nizara ny traikefany tamin'ireo mpiatroka malagasy tetsy amin'ny dojo ny femme Miandrarivo i sensei Bernard Labouesse. Le Ikyou là, je laisse passer sur l'extérieur, à proximité. Sur le côté Galichi, je suis déjà un petit peu plus éloigné. Je prends ma distance, je laisse passer. Je suis un peu plus loin. D'accord? Et sur le Eliminagé, je déborde complètement le mouvement. C'est pas une fois joué. Ok. Le contrôle de la lutte ici. Le partenaire se relève, je guide. Autre distance sur saisie à l'autre ici. Autre outil de travail plus vertical. Je rentre, extension, projection. Ici, je dissocie à ce niveau-là. Alors tout d'abord, nous sommes début 2015, c'est un stage de nouvelle année et je voulais en profiter pour en fait souhaiter à tous ceux qui nous regardent une très belle nouvelle année, santé bien sûr, joie en famille, joie partagée et un peu de prospérité, un peu d'espérance dans la vie. Avec tout ceci, sur 2015, avec le travail qui a été effectué sur les années antérieures, nous allons pouvoir travailler vraiment sur des mouvements beaucoup plus fluides. On travaille à la fluidité, bien sûr, parce que les gens ont commencé à comprendre le travail des hanches, le travail du centrage de la personne. Donc 2015, c'est un travail encore un peu plus avancé sur cette prise de contrôle, prise de centre de la personne, du partenaire, et une évolution beaucoup plus fluide dans les techniques d'aïkido, qu'elles soient effectivement à main nue ou aux armes, tanto-dori, ou au sabre, le boken en bois que nous utilisons en aikido. Mararaka zany ireo mpanao aikido malagasy no nahazo tombotsoa taminy. Misy hatrany mantsy ny teknika vaovao entiny izay ratoviny avy any Japon omeny mamaim-poana ny mpiatroka malagasy. Samy nahazo ny anjarany avokoa ny rehetra na ireo mpanao aikido efa manana grady ambony toy ny tepana mainty izay afaka nanamafy tsara ny fahaizany na ireo mpianatra vao misonitra izay afaka nanovy tsara ny teknika fototra amin'ny aikido. Raha fitinina aloha zany izy dia côté positif zany nazo lazana azy hoe zay no tsotsotra koa azy lazana azy mivantana angamba ny ho an'ny aikido zany ary tao anatin'izay ihany koa dia maro zavatra natorony izay nampivoatra ihany koa ny aikido malagasy sanatria tsy hoe tsy mahay ny mpiangaly ny aiady malagasy akory fa kosa tsy maintsy manentsika an'ilay niveau international dia raha azo donena zany dia hoe tratra zany zay tanjona zay ary ny tanjona manaraka moa zany zao dia manam-pikasana ny hoe hanafatra an'ireo nampianatra zany ho avy eto Madagasikara amin'ny taona ity na ny taona ho avy iny fa mbola mijery ny toerana izay andraisana azy amin'izay fotoana izay fa sy famy manana fikasana ihany koa hoe jery trano lehibe noho ity satria tsy atonina ali satria hatramin'izao zao raha ohatra ka dinihana zany izay olona namaliny azy dia nisy club enina zany ary nisy avy amin'ny Tomasina raha tonga eto Antananarivo amin'izao fotoana izao nanatrika an'izay fampihofanana nataony Bernard Sensei izay. Aiza kosa ny mato sensei ny azo lazaina hoe fampisehoana na démonstration
entina hampahafantarana ny aikido zany sy andrefesana ihany koa ny atao hoe fahaiza manao ny ankizy amin'izay fahazahoan-traikefa amina expert avy any ivelany zay. Zay moa zany dia manam-pikasana ihany koa hoe ampiseho an'izay zavatra zay aoriana kely eo fa eo andaminana fotoana fandaminana azy mihitsy zany zao zay andamina ahafahana mampiseho an'izay hoe zao no fahaiza manao ny aikido malagasy amin'izao fotoana zao. Araka ny nambaran'ny sensei Lalao dia hotohizana ary hamafisina trany ny fiara-miasa amin'ny sensei Bernard Labouesse. Nandritra ny famaranana ny fanana izay nitanterahana omaly tetsy amin'ny Sifamay any dia nisy ny fampiarabana tratry ny taona izay nataon'ireo mpikatroka aikido avy eo amin'ny Sifama niaraka tamin'ny sensei Bernard Labouesse.